Daholo rehetrarehetra ny tokantrano any dia mankasitraka rehetrarehetra mivoatonga ato amin'ny YouTube, indrindra koa ato amin'ny Facebook page sy ny Facebook profile. Vonina daholo ve nareo rehetrarehetra hijerena na lehilahy na vehivavy tanora na manambady na tsy manambady, mila fitiavana daholo tsika rehetrarehetra efa na dia zaka mitantasika aminareo eto ara dia mila fitiavana mamy be zaka. Zavatra tena fiarahamonina eny tantaraiko anareo androany. Resaka pandisipa ihany ny ato secret. Laigako zany fa tsy ampila secret zany fa tonga dia zaraina aminareo le satria tsy na tsika gasy matetika manao lalakitakisoa dia mba hosokafa kely zany masonareo ny akamaroan'ny lehilahy aloha ny jerentsika voalohany mahafinaritra andry lerony tonga dia mitady sipa bobaka be etseroa nefa mba fantatry lisa ve fa hoe ny vaky balina friperie ara dia mora vidy, roa fotsiny kojakojana 500 dia efa mahazo dia ohatr'izay koa elahy zay na indri koa ary rehefa manao sipa indri na manao sipa elahy dia alors le rie alao ihany raha sipa dia kelikely tsaratsara mba mahafinaritra ny tena manintona ny maso mba ho fitaratra eny amin'ny fiarahamonina fa tsy atao bobabobaka be ohatran'ny inona nefa tsy lehibe tsy androfana fotsiny dia zay aza tatoy ny vaky balina friperie fitiavana. Andao indray ary ho any sipa kely afatra ho andrikiry sipa kely rehefa manao sipa indri dia fadio indri no milalao bandy sy milalao lehilahy satria indri raha zatra mpilalao bandy sy mpilalao lehilahy tsy maintsy kopy foana ireny bandy ireny ary dia tsy maintsy kilalao ihany koa no valin'ny fiarahandri rehefa avy eo. Zavatra marina zany sy hitanareo ambadimbadika ny rehetrarehetra iny. Torohevitra ho antsika menakavy indray, matetika isika rehefa manao zavatsoa ho an'ny olona, zavatsoa ho an'ny hoavy dia be mpankahala. Ninona fankahalan'ny olona rehetrarehetra na fianakaviana na mpiray tam-po na manodidina na aiza rehetrarehetra, dikan'izay dia manao zavatra tsara zany ianao dia tohizo foana hatramin'ny farany fa aza miemotra mihitsy, tohizo hatramin'ny farany tanjona. Afatra ho an'ny sipa kely indray, aleo tsara ao anatin'ny saindry sipa kely fa indri raha toa ka miaraka amin'ny bandy anankiray ka hoe leo indri tsy te hiaraka amin'ilay ritso indri efa lasany ambadimbadika andray saindry efa tsy te hiaraka amin'ny bandy akamandry dia tady tsara fa mialohan'ny itenenandri hoe ndao hisaraka dia efa kopy le rio efa lasany akafany fony. Ndao indri ary mbola manana resaka ho an'ny sipa kely indray zahako. Fantatry indri ve kiry sipa kely fa ny lehilahy dia misy zavatra tiany ho atao indri nefa kosa tsy ho teneniny amindri dia ho tantaraiko andry ary inona le izy. Voalohany raha toa ka mahandro sakafo tsara ho anazy indri le sakafo tena tiany indrindra, rehefa mpivady nareo dia mahalala tsara hoe inona ny tena sakafo tiany tazy. Dia raha toa indri ka manao ny sakafo surprise iny ho anazy dia tena faly ery le ry tsery. Voalohany iny faharoa indray ilaina ihany koa indri mamina anazy, indrindra fa reo hoe rehefa tonga avy miasa izy. Matetika tsika gasy lasa tsy manana an'izay fihetsika izay nefa ilaina ange zareo zany mifamihana zany mampihena ny havesarana ao anatin'ny vatan'ny olona ny hoe mifamihana indrindra fa ho an'ny vady. Rehefa tonga avy miasa zany le ry dia mba ilaina indri izy mba mamihana anazy amin'ny fotoana tsy ampoiziny tampoko indri mamihana anazy mba mamena ampitiavana fa tsy hoe mamipihana manany ihany fotsiny akory. Ny secret manaraka ihany koa tsy tenenindry le roa nefa zavatra tiany dia ny fandokafandri anazy. Mila tokatokafandri le ry bokosy belesy lahy, refeko belesy ny style lahy, soetara be amin'ny volo lahy, tsara be lesy ry akanjo lahy io sao dia mba toka hanova style fa voandray lahy lesy. Ary ny zavatra tena mahafinaritra ny lehilahy sy fahafinaretan'ny lehilahy voalohany indrindra dia ny vehivavy manao dingana voalohany. Inona zany? Resaka lely. Zavatra marina zany ry sipa kely marina ihany koa zany ry maman tsy voatery hoe rehefa mpisipa ihany ny olona anankiroa no mifaneho fitiavana fa ao amin'ny fanambadiana ao no ilaina mifaneho fitiavana satria tsy ao ange nareo izay vao tena hiaritra ny ady.
ny resaka firaisana nofo zareo de manala ny stress ozy fitenenana ati-tsaina raha toka ny mpivady anankiroa manatanteraka an'izay isan'andro na hoe intelo isan-kerinandro na hoe inefatra isan-kerinandro tsisy maharatsy an'izany satria mpivady nareo de mba ilaina koa ndry zany ry maman mba mihetsiketsika indri de am'izay mba taranindri le ria na ao an-tanàna zany na eny anivon'ny fiarahamonina satria le rony de tsy hiteny amindry zany mihitsy hoe ndana saso ny vodindry fa indri no mila tonga saina afatra ho an'ny sipakely indray ty rehefa mifandefa message ho an'ny lehilahy indri a de mila hoe mba matotra le izy satria fantatry le rony io a raha toka hoe resaka manany any fotsiny tiandry ho resahana ao anaty message na koa hoe resaka tena matotra fantany io ary zava-dehibe ity resaka farany tiako resahana ity de afatra ho antsika rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy na manambady ianao na inonino ianao a manana tanjona daholo isika rehetra toy izy foana ny tanjona zareo a azakivy tsy maintsy betsaka ny ady alahelo atsembohana arerahana tebiteby fahakovina fa kosa ambony foana ny moraly na oelana hoaingana tsy maintsy ho tanteraka ny fikasana alaina ohatra anankiray fotsiny hoe miasa manginy indry mandritra firy-taona miasa manginy ela mandritra firy-taona miasa mafy reraka ary raha toka hoe indrindra fa raha hoe mbola mpianatra elahy na mpianatra indri ohatra tanteraka ny fikasandry vita tokoa ny asandry manana ny mahaiza indrindry manana mahaizany lahy ela ny ray aman-dreny voaloha tonga de faly be tena faly tokoa fa manana zanaka mahery fo manana zanaka matanjatsaina marani-tsaina ambonin'izay lasa fitaratry ny amin'ny fiarahamonina na elana indri zavatra mahafinaritra be nge zany zareo e zay zareo ny torohevitra mino fa natinareo tsara ny resako rehetrarehetra teo a de tonga saina am'izay nareo rehetrarehetra na lehibe na kely na manambady na tsy manambady a mangasirika anareo a zay manaraka na ato amin'ny YouTube zay tsy ny abonné angavinareo mba iabonné de cliquenareo ny ny le la cloche kely io de mba moramora kokoa aminareo ny mahalala ny vaovao ho anareo raha toka hoe manana vidéo tiana partagena ato amin'ny YouTube ohatra na ao ato amin'ny page na any amin'ny Instagram na amin'ny TikTok de afaka partagenareo le izy ho partageko any amin'ny profil misy any vidéo anareo sy ny sarinareo zay tianareo marina taona fa tsy mando vola fa partageko gratuit daholo le izy na YouTube na TikTok na Instagram ho an'ny zareo a ny any amin'ny TikTok zao efa mahatratra 3 minitra ny vidéo azo partagena de raha toka manana vidéo nareo tiana atao de tsy manina fa alefako amin'ny TikTok ao amin'ny Instagram afaka mandefa vidéo lava be nareo na koa hoe mandefa sary tsisy olana nisy tonga de partageko daholo e zay raha angamba mankasitraka anareo de amin'ny manaraka indray arô